Avavao arapinona no maranantsika ny fotoana mity androany ity amin'ny alahady fito amby roapolo jolay ho avy izao no hifarana hany fankalazana ny iray volany Ramadany ho an'ireo mpino Silamo maneran-tany zany ho an'ny eto Antananarivo manokana dia isy nisika manokana izao karakaraina etsy amin'ny kianja milalaky ny avana etsy 67 hectares amin'io alahady io. Hifarana amin'ny alahady fito amby roapolo jolay ho avy izao ny fankalazana ny iray volany Ramadan. Lanonana ara-pivavahana izay toto-tsaina isa-taona ho an'ireo mpino Silamo manerana izao tontolo izao. Tsy diso anjara amin'izany ireo mpino Silamo malagasy satria dia isy ny hetsika mifandraika amin'izany. Araka ny fantatra tokoa dia fampitaona etsy amikanja malalaky ny havana eto 67 hectares tanàna izay toerany maro anisa amin'ireo mpino Silamo eto an-drenivohitra izy ireo. Hanomboka amin'ny fitoro sasany maraina izany hetsika ara-pivavahana izany izay fantatra amin'ny anarana hoe Swalatul Eid. Etsika ara-pivavahana izay fandrobona amin'ny fikambanana ara-pivavahana FSM na fikambanana Silamo malagasy ny komite des imams ao amin'ny Masjidur Rahmani ao 67 hectares afovoany andrefana. Amin'ny faranety ny fotoanantsika amin'ny androany anisan'ny vaovao nambarata amin'ny hotely fa dia efa tavoaka soamantsara izany ireo mpanao gazety roa Jean-Luc Raga sy Didier Emmanuel tamin'ity androany ity taoriana ny fivoahan'ny didy fanesorana ireo ministra avoakasika ny rara ny fitoriana izay napetraka izy ireo. Misaotranao any tokantrano any, misaotranao na eto toerana misy anao na tranjeretra amin'ny farany izao fotoanantsika izao mbola manasanao anaraka ireo fandarana maro samihafa eto amin'ny fahitalavitry ny matv amin'ny tia Leticia amin'izao farany herinandro izao ihany koa dia mametraka ny veloma mandram-peona ao amin'ny manaraka indray ary tompokala sy tompoko avy.